isa maraina tokoa dia misy fahagagana foana. Nareo tsy mahita hoe misy fahagagana isaky ny maraina. Misy zavatra tsy apozinao nefa omen'Andriamanitra anao. Izy zao no manapo fa androany maraina ifo maraina izy. Tsy apozina zany, tsy entina mambavaka zany nefa alohan'ny atoriana dia efa manantena sady ianao fa ifo maraina. Toy izay anao mizanakao raha pisy maraina mifo aloha daholo a ohatry ny hoe ianao hery ny tompon'le aina ifo azana maraina. Fa zao azadino misy famindram-po miafina ao ambadika zany. Andaontsika hanome voninahitra le tompon'ny aina nanome antsika tombonandro aina nitahiry tanjaka ho antsika fahasalamana ho antsika. Mbola afahantsika mifampahery manome antsika ny teniny Jesosy no anarany. Teneno izy androany maraina. Misaotra tompo any amin'ny fitehirizanao. Misaotra ny amin'ny teninao indray androany maraina zay anomezanao aho fampaherezana, fampianarana, fanokafana ny saiko ahalala zava-miafina amin'ny alalan'ny fanambarana sy teny fiainana avy aminao. Fa hainao an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Misaotra tompo satria izay toy izao dia satria noho ianao, noho ny famindramponao, noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao. Makasitraka amin'ny herinandro vaovao ty. Zay inoko Andriamanitra fa herinandro mpitahiana ho anay indray, herinandro ifankahitana aminao, herinandro tena iresanao zava-miafina aminay. Mitenena aminay Andriamanitra. Miaino anao zay amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo mangataka anao ahazo toerana. Sekolim-panasitrana androany. Ny Baiboly dia miteny hoe ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Timoty 2:4-5. Zany hoe ampatanjana ny finoantsika, ampatanjana ny ao anatintsika rehefa takatsika hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Ny olona mahalala an'Andriamanitra ihany no afaka itsika ao anaty ady satria manapahatakarana fa tsy zavatra lalovana akory no fanamperana eo amin'ny fiainana. Fa misy mpandahatra ty tany ty ary eo ampelantanany momba antsika tsirairay avy sa tsy zany? Tena zany mihitsy. Androana izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy tenin'Andriamanitra ny hoe ny fahatsarana rehetra ho anao, ny fahatsarana rehetra ho anao avy amin'Andriamanitra dia mahazo aina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mahatsara antsika miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany dia mahazo aina mihitsy Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika ao anatin'izany. Ndao nejerentsika ny fampiasan'Andriamanitra anjely na ny intervention an'ny lanitra. Fantatrareo fa rehefa miintervenir na miditra tsehatra ny lanitra amin'ny raharahany tany dia mijery toe-panaraka an'Andriamanitra, Andriamanitra aloha vao maniraka ny iraka avy any an-danitra anampy ianao anatanteraka izay zavatra mbola tsy vita rehetra eo amin'ny fiainanao na dia tsy hoentinao mambavaka ary zany. Raisony ny Salamo 137 hoe inona ny lazainy Davida mpanjaka ao. Hozy izy hoe ny anjelin' Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny anjelin' Jehova iraka avy any an-danitra mitoby manodidina eo manodidina anao eo izy miaro anao. Mitoby manodidina izay matahotra an'Andriamanitra, grantaly azy matahotra azy ka mamonjy azy. Ny secret amin'ny famonjena amin'izay zavatra rehetra ilatsika an'Andriamanitra dia ny fanantsika toe-panahy matahotra an'Andriamanitra. Satria ireo anjely io zany tsy mitoby manodidina an'izay tsy matahotra azy fa mitoby manodidina an'izay matahotra azy. Inona zany ny zavatra takian'Andriamanitra aminao raha ohatra ka fiarovana avy amin'Andriamanitra ny irinao hoe arovy aho tompo amin'ny zavatra rehetra, irao ny anjelinao hitoby manodidina. Tsotra fotsiny aza manahy na amin'inona amin'inona mijoro fotsiny na dia mbola tsisy nin'inona. Tsy voatery ho hitan'ny masonao ny zavatra mitranga fa Andriamanitra ny tompo marika hameno izay banga. Izy ary ny tompo marika ao anatin'ilay izy Andriamanitra. Fa inona ny takian'Andriamanitra tokony anananao anaty? Fatahorana azy fotsiny. Miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ianao
maniraka ny anjely ny Andriamanitra mitoby manodidina anao dia mamonjy ianao izy. Zavatra anankiray tena azoko antoka izy ity ary hitako soritra mihitsy fa fomba fiasan'Andriamanitra ary enoko androany fa ho azontsika tsara amin'ny alala amin'ny fanampian'Andriamanitra antsika koa amin'ny fanambarana amin'ity marain'ity zao fahamarinana zao. Vonona daholo ny zavatra rehetra rehefa voavonjy ianao. Rehefa voavonjy ianao dia vonona daholo ny zavatra rehetra. Ary matoa Jesosy miteny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay tianareo na inona na inona. Midikany hoe na inona na inona na tsy misy aza amironany. Midika fa Andriamanitra zany vonona hanome anao ny zavatra rehetra. Fa izy raha miray amiko fotsiny ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko. Inona ny zarentsika teto mahakasika momba ny hoe teny mitoetra. Tsy teny fantatrao na teny tianao toriana na fahalalana manahitaitra anao vetivety fotsiny fa zavatra iainanao zay ny atao hoe teny mitoetra. Toy Jesosy angatao izay tianareo na inona na inona. Tsika zany efa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tokony azo antoka fa possible ny zavatra rehetra. Azon'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Mikarakara ny fiainam-panahinao, mikarakara ny ainao, mikarakara ny fiainanao io efa tomombanao amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Eto tsy mampanantenanao pokaty fa eto mampanantenanao fahamarinan'ny teny zay nolazain'i Jesosy. Ary raha Jesosy no inotsika fa mahavita ny zavatra rehetra dia mila fantatsika hoe ohatraniza daholo aloha ny zavatra nataony voarakitra ao anaty Baiboly mba ahafahantsika mametraka amin'ny fanantenantsika manao an'izay zavatra ilatsika azy. Raha sendra misy ny materentsika amin'izay fanampiana azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Izy ny laza fa na inona dia hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Fa izy zao fotsiny ataovy tsara ny communion raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko. Ahoana moa ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa manao ny zavatra rehetra izy. Ireo zavatra rehetra tomombana dia nampitoerin'Andriamanitra ho fitahim-panahy tsy hita-maso avokoa. Efesaina 4:1. Efesaina 4:1 aso ny anjerentsika azafady. Efesaina 4:1 fa madika kely le izy. Isaorana ny Andriamanitra raha Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Le fitahim-panahy nataon'Andriamanitra ho fitahim-panahy zay zavatra rehetra tao amin'ny fitahiana nataony ara-nofo hita-maso tamin'ny Adama rehefa avy ny volavolainy dia nataony voniny Edena. Averiko tsara aloha volavolainy aloha i Adama vao nataony tao Edena. Zay zany hoe olona mendriky tantany Edena namboarin'Andriamanitra ho ao Edena. Tsy Edena ny tanjona fa i Adama, satria ny foronona melohan'ny namoronana Adama Edena mba ho karakaraina. Zany hoe ny fikarakarana sy fitandremana n'io Edena io dia tao anaty famolavolana Adama hitovy endrika amin'Andriamanitra. Vao vadika tamin'Andriamanitra Adama ka tsy nakatoa dia noroahana tsy tao Edena intsony, satria ny antom-pisiny Edena dia Adama. Dia raha vao niodiny Adama dia tsy ilaina Edena. Azonao refa izy zany zany tokony hatonga sainantsika. Tsisy fitahiana tokony ilaina ho zany mihitsy na ray aza, na fanasitranana na faela velona na valim-bavaka ninona tsisy ilana an'izany raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra ianao. Ianao no ilain'Andriamanitra fa za teren'Andriamanitra hanome zay ilainao. Amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilainao rehefa hitan'Andriamanitra. Ny fisianao fa manan-danja eo imasony. Zay no mahatonga antsika tsy miezaka amina principe biblika. Principe biblika tsy mitovy mantsiny no hoe teny fiainana sy principe biblika fotsiny.
ny prinsipa azonao ampiarina amin'ny fahalalana ara-tsaina hoe mandodima dia mahita tombony ivela ny fiainanao zany tsy zay le ilain'Andriamanitra aminao. Rehefa manao fanatitra be dia voadona mihitsy ny fon'Andriamanitra dia any amin'ilay fanatitra ny eritreretina hoe mahafary an'Andriamanitra anganareo mitovy aminazy any ny tany zay rehetra eo aminy. Donc tsy mifanatitra eo mihitsy ny mahataitra an'Andriamanitra. Aleo aloha azavy ty resaky ty. Ny fanajana ao an'Andriamanitra fa izy no nitahanao dia ampitiavana ny mahatonga anao manao fanatitra fenao nanome ahery hanomezanao voninahitra azy avory arena. Satria raha tsy nahita ny masoko, tsy niatsika ny tanako, misy fiantohana avy aminao ny fiainako, ary tsy toy izao raha tsy nisy anao dia manao fanatitra ianao, manome voninahitra azy ianao. Porofom-paneho-pamantarany hita maso ny fiekofana sy fanekena lalinazy ao anatinao, mahatonga anao manao fanatitra, maneho sy mampiankohoka ny fiainanao fa tsy toy izao ianao raha tsy izy nanome hery ianao. Iny zany zavatra kipitsony ety ivelany, fa ny zavatra sarobidy eo mason'Andriamanitra dia mifonao aloha, ny fifandraisanao aminy, ny fiombonana sy fitoeran'le tena manovanao, aneo le tena endrik'Andriamanitra ao amin'ny Kristy marina. Very ny endriny eny Andriamanitra dia te ahita azy amin'ny alalan'ny fanantonanao azy sy fanekenao iombona aminy izy. Zay no natonga azy nanome ny fanahany, zay no natonga azy nanome ny teniny, meno ny fanahany nanome ny teniny izy. Ary ny etahitantsika mahatonga antsika mivavaka tsika satria mangetaheta ny fakahita amin'izay programa rehetra tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainantsika sy le fiovam-po ao anatintsika mba hanahafatsika azy. Dia mora kely izy satria meny ao anatinao ny fanahany. Rehefa ao anatinao ny fanahany dia ao anatinao izy. Dia inona ary zany no anamorana ny fanomponao an'Andriamanitra, mandronandro zavatra rehetra izay nilazain'Andriamanitra ho fitahim-panahy. Satria tsy nampitoerin'Andriamanitra tsony ho isy sokajiana ho fitahiana ny zavatra rehetra hita maso fa zavatra manaraka. Fa ny tena arena ny sokajian'Andriamanitra ho fitahiana dia ny zavatra tsy hita maso, atao hoe fitahim-panahy. Miainga ao amin'ny tontolo ara-panahy daholo ny sorsa na loharano ahafahantsika misitraka ny tsaran'Andriamanitra rehetra, na ny hita maso zany, na ny fiainantsika ao anaty zany, na ny fihetsepontsika. Dia hozy izy ny Baiboly isorana ny Andriamanitra raha Jesosy Kristy tompontsika izay nitantsika ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Nareo ve tsy nahita fa namena fitobahany Adama fa niodina taminy, namena fitobahany Solomona mpanjaka fa niodina taminy. Fa tany amin'ny désert Jesosy, ny olona nandalo désert rehetra ny jereo anaty Baiboly fa reny olona mandalo désert reny no miorona tsara ny fiainam-panahany. Fa ny olona manana ny zavatra be dia be dia matetika mivaralila daholo ny fiainam-panahany. Jerenareo i Adama fa olona tao edena zany ny zavatra rehetra azo nohaniny, fa zavatra anankiray nandraran'Andriamanitra azy nohaniny, nodikainy, nielany tamina. Zany hoe ohatrany tsy mahafa-po sy miazona ny fiainam-panahanao mihitsy ny fanananao ny zavatra rehetra. Zany mahatonga an'Andriamanitra tsy manankina ny fandrosoanao ao ambadiky ny fanananao, dia aza mampifamatotra ny fandrosoanao ara-panahy hoe raha tsy tahina tsy handroso. Non. Efa hita tamin'ny Adama zany fa échec, hita tamin'ny Solomona koa zany fa échec. Fa azon'Andriamanitra atao ny manomeanao ny zavatra rehetra rehefa hita n'Andriamanitra sy mahazo antoka Andriamanitra, fa tsy mila lalana anao zany. Tsy fahavalo ny fanananao ny zavatra rehetra Andriamanitra, fa zao le fitahim-panahy aloha. Jaona fahatelo dimy faharoa, mangataka sy maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay nambinana ny fiainam-panahinao ihany koa. Dia zao tsy nataon'Andriamanitra tsony amin'ny edena ny hita ny fitahiana, fa nataon'Andriamanitra ho ao amin'ny fitahim-panahy. Zany hoe ahafahantsika mifandray am-po sy ara-panahy amin'Andriamanitra. Tsy afeno ny fepetra, ampiadana anao mihitsiny ny fahatanterahana izay zavatra rehetra irianao. Salamy ianao, na marary ianao, na manambe ianao, na tsy manana ianao, tsy zay ny fototra iorena ny fijoroanao, fa fitahim-panahy. Fitahim-panahy le izy.
dia ahoana ny fisehon'le izy pasteur raha marary zany androany dia mila fanasitranana dia ahoana ny atonga n'le vavaka zay ataoko tena tonga dia mba ren'Andriamanitra dia ohatrany androany maraina tonga dia mba mandray fanasitranana eo no eo a dia ahoana ny fisehony zany tianareo fantatra ve izy atsakany an-tanan'izay mba tiandreny izy inona ny secret ao ambadika izy zao a miara-miasa reto zavatra reto ny lanitra dia tia hanotrina ny tany Andriamanitra zany tia hanotrina ny tany ary amin'ny alalan'ny fisiany Jesosy Kristy ao anatinao ianao io dia ao anatinao ny fanahy masina iza hoe ny ao anatinao ny ao anatinao tsy anjely fa ny ao anatinao fanahy masina ary ny fanahy masina tsy ositra fa ny fanahy masina Andriamanitra ray ataovatra ny tananao Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka dia Andriamanitra fanahy masina ka ny fanahy masina Andriamanitra fa tsy ositra ao a nietsiky ny fanahy mampiapita fahendrena ao anatin'ny olona rehefa vao mietsika ny fanahy masina mampita fahendrena sy fahalalana ao anatinao dia izay etsika Andriamanitra izay no atao hoe mampiasa ilay herin'ny Andriamanitra manositra anao izy etsiky ny fanahy ny ositra fa tsy fanahy masina maninona no osorana satria raha vao eo amin'ny nofo na Andriamanitra azy naka endriky ny nofo dia tsy maintsy osorana izy satria le nofo faible malemy nofo no zany tsy maintsy omena hery le nofo atakatra ny zavatra tian'Andriamanitra ambara sy ny zavatra tian'Andriamanitra atao ny fahaiza manao n'Andriamanitra dia tsy vitan'ny olombelona tsy manana ny fanahiny ao anaty ny etsika Andriamanitra rehetra dia tsy vitan'ny olombelona fa Andriamanitra ihany no manefa azy zay no mahatonga n'Andriamanitra nanety tena naka ny endriky ny nofo mba hahafahany nofo rehetra zay mandray azy raha miasa le izy satria tia nofotsika ity efa nandan'Andriamanitra ny dikan'izay tia nofo ity tsy avitra na vovoka na hovaina rehefa miverina Jesosy io zany a tsy namanao io vatanao io tsy namanao zany io mandrakizay fahavalonao io ary io niodina ny negosy tamin'ny devoly hatramin'ny voalohany tao Satana niditra zay mahatonga ny Satana rehefa apidina anao izy dia eo amin'ny nofo io foana ao izy miditra mampiditra filan-dratsy mampiditra falotona mampiditra fahavetavetana mampiditra karazan-javatra be dia be ao Satana miditra dia fantatrareo ianao a olona fanahy mananaina mitoetra ao anaty nofo dia ny fanahinao no vonjeny Jesosy voalohany tamin'ny famonjena ny ainao eny an-dalam-pamonjena hoentina mambavaka eto ambonin'ny tany isan'andro io le hoe inona moa sy ho azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra nefa very ny aina io zany ny eny an-dalam-pamonjena ary ny vatanao tsy avitra mihitsy io raha tsy amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy hitafianao an'le corps vaovao avy aminy dia mba fantatrareo maninona Andriamanitra ny tonga nofo azavaiko tsara aloha tonga nofo Andriamanitra mba hahafahany mandray eo amin'ny tenany ozy izy ny bokin'ny Romanina hahafahany mandray eo amin'ny tenany ny fahotantsika satria naka ny endriky ny nofo nanda azy le teniny lavina fony izy mbola tsy tonga nofo naka ny endriky ny nofo izy mba hahafahany mamerina ao anatin'ny olona zay nandray azy le fiainana mandrakizay dia zay mahatonga nofo zao nofo raha tsy mandray an' Jesosy satria Jesosy le Andriamanitra tonga nofo ao a dia rehefa atao natoko zany nofo Jesosy sy niavina amin'ny fandraisana fihinanana nofo sy fisotroana ny kapoaka
dia manana singa avy amin'i Jesosy vao mitoetra atao anatiko ny fanan'Andriamanitra. Tsy possible zany io nofo tsisy an' Jesosy io hoe izy fanahy masina zany io, fa tsy maintsy mandray an' Jesosy aloha ianao, misy singa avy aminy ao anatinao vao misy toerana ao anatinao ny fanan'Andriamanitra. Ao rehefa ao ny fanahy masina dia ao zany ny directeur. Izy amin'izay izy no Andriamanitra tsy dia rehefa ao izy dia ao amin'izay ny anjely, tonga ny anjely. Ny anjely tsy ao anatinao fa ny anjely mitoby manodidina anao, tsy noho ianao fa noho ny fisian'Andriamanitra ao anatinao. Tsy marety zay mahatonga antsika tokony hanetry tena rehefa miseho manifeste Andriamanitra, satria tsy fahatakaranao ny lanja ny fisiany ao anatinao ho mpanampy ny atonga anao tsy mahazaka ny fampiasany anao, satria tsy ampy le fahatakarana sy fahalalana anananao, fa raha misy vokatra mitranga amin'ny fampiasany anao tsy hanao loatra io fa no izy sy amin'ny alalany ary amin'ny heriny sy ny anarany. Zay ny mahatonga peterana mifankahita tamin'ny fisian'le fananany tao anatiny, fananana azy tao anatiny, sy ananako no omeko anao osy tamin'le malemy amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Zany hoe mila mahatsapitsika ny fisian'ny anarany ho fananatsika amin'ny alalany fananatsika ny fanahany. Onareo sehony pasteur. Isaky miantso zany ka rehefa ao izy dia mety foana ve? Tsia. Mivaly ny tsia. Tsy tonga dia miasa ho azy le izy. Tena aloha tena tsy mampanina tena taritiko amin'ny ABC kely mihitsy aloha tsika ao anatin'ny Baiboly dia ho azonao izy hoe inona zany le position tokony ho raisinao par rapport an'le fahamarinana voalaza amin'ny Baiboly mba tonga anao tsy hamita tena. Hoe isaka manao anaran'i Jesosy zany satria manana ny fanahany dia mamaly foana izy azoko le vokatra satria be finoana ahako. Fa misy karazan'olona na manana an' Jesosy aza miantso izy dia mbola tsy mihaino alohan'Andriamanitra na ao ary Jesosy. Misy zavatra zany tsy azo ioarana. Fantatrareo efa ny jaona voalohany aloha toko 5. Raitsika indrindra ny jaona voalohany toko 5 vetivety e. Alleluia. Amin'ny epistily ny jaona voalohany toko 5 ny 9:7. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatsika izy fa avy amin'Andriamanitra sika. Fantatsika tsara fa avy amin'Andriamanitra sika. Iza zao mahafantatra fa avy amin'Andriamanitra izy rehefa nandray Jesosy. Fantatsika rehetra fantatsika zany. Dia ozy koa jaona hoe fantatsika fa avy amin'Andriamanitra sika. Ary zao nefa ozy izy. Izao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Le fahefany Adama zany natolony an'ny Satana no mahatonga an'ny Satana manam-pahefany eto amin'izao tontolo zao. Ao dia hitanareo na avy amin'Andriamanitra tsika dia mahafantatra fa zao tontolo zao mipetraka eo tanan'ilay ratsy. Noho izany ananany devoly fahefana zao tontolo zao rehefa niodiny Adama. Tsika nefa avy amin'Andriamanitra. Dina ny tiany Jaona olazainy. Raha tiantsika ny sitraka ny fahatsarana sy vokatra eto amin'ity zao tontolo zao ty, ao anatin'izany ny fahasalamana, ao anatin'izany ny fanambinan'Andriamanitra na ara-pitaovana io na amin'ny fiainantsika andavanandro ao anatin'izany. Dia ozy izy mila ianao mifantoka tsara sy mitoetra amin'ilay fihevinao amin'ny maha olona avy amin'Andriamanitra anao. Dia zao raha avy amin'izao tontolo zao zany le ratsy dia manam-pahefana zany ny devoly anakana ny fahatsarana rehetra azony azontsika isitrahana eto amin'izao tontolo zao na dia avy amin'Andriamanitra aza le izy. Rehefa an'Andriamanitra tsika azonareo tiako tenenina afaka manam-pahefana izy manakana an'izany rehefa tsy ho misitrapon'Andriamanitra tsika. Raha avy ianao zany tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra fa azony devoly avy lalana ianao anota na voafatotra ao anatina fahotana anankiray dia zay no midiky. Tsy vita fibebahana ianao zany fa miaina ao anaty faholotona mahalala an'Andriamanitra dia tia-pandefitra azy fahasoavana k'Andriamanitra sy ny fahasoavana eo fa Andriamanitra ve tsy hamindra fo sy ny rehetrarehetra etsetra.
dia teteny andro any maraina fa ho azavaiko aminao le fahamarinana dia mba miangavy ianao aza manaiko rebirebeny devoly tsony amina endrika fahadalàna be dibe fa zao ny lazaiko io ny afaka mody ohatry mahomby kely zany ianao fa ataony devoly mirefitra ihany rehefa aveo satria anana ny fahefana tsy fifaliany mihitsy ny hitanao iadana zany ary tsy faly zany satana mahitanao hoe tian'Andriamanitra sy ombona amin'Andriamanitra izy tsy fahavalo ny fananao zavatra rehetra miala am' Jesosy ianao no fananao fotsiny ny antoka fa afaka omeny zavatra rehetra no fa rehefa maty ianao mandrakizay amin'izay any aminy fa zao nefa na izany aza mety manan-javatra maro tsy mahita fiadanana fa fahoriana foana koa no meny satria ianao mihitsy ny tsy tiany fa tsy hoe mahafinaritra azy koa ny isitranao le zao tontolo zao zay tsy anazy fa natolotra damba azy noho ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra zany hoe izy niainga atao amin'ny tsy fankatoavana dia miady izy atonga anao tsy ho pakatoko zay mahatonga azy mampiditra ny toetrany ao anatinao sy mampiainanao ny fiainany ao anaty fahoriana sy fijaliana dia ndaso iresaka tsika inona ny mahatonga amin'ny lazan'izany voalohany Andriamanitra maniraka ny anjeliny rehefa hiasa Andriamanitra dia maniraka anjely izy anao livraison andreo fitahim-panahy rehetra ireo mahatonga an'Andriamanitra tonga dia nanaisotra n'le fitahiana tsy eo amin'le hita maso ny fahara-panahy mba hahafahanao misitraka zay avy amin'Andriamanitra zay avy amin'Andriamanitra satria rehefa tonga Jesosy ny voary rehetra amin'izay dia miandry lasa miandry ny voary rehetra maniry fatratra ny fampisehoananao le tena vrai zanak'Andriamanitra authentique ianao zany rehefa tena hoe zanak'Andriamanitra dia mivoary miandry anao fa tsy ianao miandry ny voary rehetra zay mahatonga hoe inona valimbavaka irinao ianao zany raha mangataka valimbavaka dia tsy natao hiandry valimbavaka ianao rehefa manaiky andeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mivalimbavaka indray miandry ianao ny zavatra takiny tompo amintsika zany dia le fiombonana aminy sy firaisana aminy tsy fampandeferina ny sitrapony raha misy zavatra fantatrao fa tsy akasitran'Andriamanitra dia tsy ainanao fotsiny zany ianao mila mijoso sy manapa-kevitra hoe za Andriamanitra tsisan'le olona mahazivazy ianao tsony satria ianao manomboka androany manam-pahatakarana fa rehefa mivavaka ianao dia maniraka ny anjely ny Andriamanitra ary io anjely io tsy azo sakanana rehefa tanteraka sy authentique ny fijoroanao ho an'Andriamanitra tsy azo sakanana io rehefa hitan'Andriamanitra zay hoe pré ianao satria ny fanan'Andriamanitra ao anatinao dia afaka ny fanamasina maniraka ny anjely dia ohatran'izao fiseho an'le izy aza mitetateta maniraka anjely fa tsy zay ny voalaza amin'ny baiboly tsy ianao no maniraka anjely fa tsy nomenanao zany fahefana zany fa ampianaran-diso ny olona milaza fa rehefa nateraka indray izy dia afaka aniraka anjely non ny anjely manana ny directeurany hitanareo misy sécurité aty amin'ny Shoprite ao amin'ny Super U ambany ao dia ireo sécurité ireo tsy azo ny kesera tenenina hoe na kese tenenina hoe andana laivo kely le anina ry satria azo ansa hafa mihitsy no mitantana an'io fa ny rahana izy ny rahan'le directeur any any amin'ny CCM ohatra hoe eo nareo miandry any Shoprite dia anina izy mandray karama fa tsy ato amin'ny Shoprite fa Shoprite sy le any amin'le boaty misy azy no fanaraka azonao mipetraka le izy ianao no men'Andriamanitra ny fanamasina ao anatinao dia ianao sy Andriamanitra no fanaraka fa rehefa tsara fiombona dia maniraka ny anjeliny izy maniraka ny anjely ny tobo manodidina anao izy maniraka ny anjely ny livreny le fanasitranany amin'ny fiainanao fa ny anjely tsy mahalala anao zany mba fantatrareo fa raha misy ny olona tena hoe voataty eto ambony tany dia Job no anarany kanefa ny Job io na olo marina ara dia ndao netsika ny Job atoko voalohany Job atoko voalohany 9:7-20 ary Satana dia namaly an' Jehovah ka nanao hoe motsy fanatenan-javatra va natahorany Job an'Andriamanitra tsy ianao va nanao fefy manodidina azy hitany devoly le izy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay nanany rehetra ireo le anjely mitoby manodidina azy notahinao ny asan'ny tanany ka manienika ny tany ny omby amanondrony fa injiro anga ny tananao ka tendreo zay nanany rehetra raha tsy andanao io eo masonao azy izy
teo Jehovah tamin'ny Satana indro eo an-tananao zay nanany rehetra hitanao tontolo zao eo an-tanan'lahy ratsy indro eo an-tananao zay nanany rehetra fa ny tenany ihany no azany mijiranao ny tananao dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah zany hoe foana ianao an'izay fotsiny izy hoe niala amin'ny fiarovana tonga izy dia niditra any amin'ny fanakorontanana ny fananany eo tanan'ilay ratsy izao rehetra zao dia zao efa ela ny tanan'Andriamanitra teo amin'ny Joba ary ela Satana no nitsiritra te handrava azy fa no le fiarovana dia tsy afaka niditra izy dia ndony antsika eritreritra raha ohatra ka mifakazatra tamin'ny Joba le anjely dia naigny Joba mba miteny hoe aza misy mialinareo fa vao nanomboka ny teny Andriamanitra hoe indro ny ana tonga dia niala daoliny zany hoe tsy sentiment ny anjely hoe zay efa niaraka tety foana fa baikon'Andriamanitra vao milatsaka amin'ny baikon'Andriamanitra hoe stop dia stop ny zavatra rehetrarehetra noho izany tsisy olona nomena fahefany baiko anjely fa an'Andriamanitra fibaikona ny anjely satria an Jehovah le anjely fa tsy anao fa izy ny nanendry azy eo amin'ny fiainanao rehefa mandova fa monjeny ianao raha isika amin'izay ny bokin'ny Hébreu toko voalohany bokin'ny Hébreu toko voalohany mazava be ny fanambarana momba an'io Hébreu toko voalohany ny andininy faha 13 ka hatramin'ny andininy faha 14 amin'ny anaran'i Jesosy fa anjely izany mba nilazany hoe mipetraha eo tanako ankavanana mba raha-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao tsy fanamanompo va izy rehetra ny rahana anao fanompona ho an'izay andova famonjena ny rahan'Andriamanitra mazava be ny rahana izy anao asa fanompona Andriamanitra ny mampanompo azy zay olona mandova famonjena satria ahoana ny tsindrina hoe mandova famonjena ny olona mandova famonjena zany dia olona nandray an'i Jesosy rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia ao ny fanan'Andriamanitra no ny fanahy masina ao anatinao dia misy anjely disponible foana miaraka aminao na mbola tsy mendrika azy ianao na mbola miadaladala no ny fanekena ao anatiny le famonjena dia irahan'Andriamanitra foana ireo disponible ho anao amin'ny fanompona ndao amin'izay tsika mieritreritra fa maninona ny anjeliko no tsy miantsika mihitsy an'le problème vavaka ao amin'ny fanasitranana pasteur fa tsisy livraison mihitsy fa maninona le anjeliny tsy miantsika tadidio ny anjelinao na mahery vaika be azy anjely anankiray na vita nandrava maramila assyriana 185 000 anjely ray nefa ny anjely mitobo manodidina anao mihoatra ny ray zany hoe mahery vaika be reo anjely reo rehefa irahan'Andriamanitra izy anao asa fanompona ho an'ny olona mandova famonjena ao zao anefany faible izy fa miankina amin'ny herin'ny fijoroanao sy ny fahatsarany fifandraisanao amin'Andriamanitra mampatanjaka na mampalemy azy zany raha vao tonga eto tany izy zany ny guide atonga azy hoe ahery vaika be na tonga azy ho faible be dia mifijoroan'ny olona anankiray tena authentique eo anatrehan'Andriamanitra dia ndao antsika eritreritra raha vao tonga eto tany le anjely irahan'Andriamanitra dia azo Satana sakana izy raha vao tafiditra amin'ny planeta antsika mihitsy satria ty planeta ty zany mandra-piverin'i Jesosy eo an-tanan'ilay ratsy fa manino Satana manam-pahefana nefa devola efa resy devola efa tsy makaiza ntsondro tsika manana an' Jesosy marina zany tsika manana an' Jesosy devola efa resin'i Jesosy izy zay mahatonga amin'ny baiboly miteny lehibe zay ao anatinao no zay misy eto amin'izao tontolo zao fa tsy hoe ianao ny lehibe fa le ao anatinao aloha fa mifankahita amin'ny fahalebiazana ianao rehefa hitany eo amin'ny sitrapony tsy mareteka ao an'Andriamanitra ala izy ianao mifankahita amin'ny fahalebiazana rehefa tanteraka manaiky izotra araka ny sitrapony dia dao antsika eritreritra sisainy ahoana paster azo zavaina bebe kokoa ve Daniela toko 10 efa ndresako tamin'ny farany teo fotsiny ndriko kely androany ao anatin'ny sekolim-panasitranana mba ho azo bebe kokoa le zavatra tian'Andriamanitra ho zaraina Daniela toko 10 manomboka ny 10 ka hatramin'ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy ary indro nisy tanana nanoanaka nanarina andohalika sy te tanana nefa mbola nangozozo ihany 9 ary izy tamiko
ry Daniela malalo fataro ny teny zay lazaiko aminao ka mijoroa fa ny rana ho aty aminao ankehitriny ary noho ny lazany teny zany tamiko izy dia nitsangana nangozozo teo aho dia hoy izy tamiko aza matahotra ry Daniela fa hatramin'ny andro voalohany nampiasanao ny fonao alalany sy ampahoriny tenanao teo anatren'Andriamanitra ao dia reko anie ny teninao ary noho ny teninao dia avy aho dia ny fahatelo ambin'ny folo fa la iandriana amin'ny fanjakany Persia dia voly io nanohatra ahy iraika amin'ny 20 andro fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ny andriana lehibe ny tonga nampy ahy ka dia izaho ihany no sisa mijanona teo amin'ny mpanjakany Persia. Hitanareo fipetraka le izy zao le izy ozy izy ny ten'Andriamanitra eto ozy izy ny ten'Andriamanitra eto vao ny antso Daniel dia efa ren'Andriamanitra le antsony dia naniraka ny Gabriel izy. Gabriel ny rôle ny ao anaty baiboly messager dia zareo tonga dia zay nanendren'Andriamanitra azy no hitoerany messager izy dia mitondra hafatra fotsiny izy fa izy zany tsy mitondra sabatra avy any dia zao nahavariana anjely mahery vaika Gabriel satria eo fanatren'Andriamanitra isan'andro mitondra tenin'Andriamanitra fa voasakany anjely ny Persia vao niditra ny territoirany tany savandrareo zany le visa dia tratra izy hoe étranger fa tsy namana dia tonga dia naninona nisakanana izy nandritra ny 20 andro dia vavaka Daniel nandritra n'le fifadikanina sy vavaka nandritra ny 20 andro na tonga n'Andriamanitra naniraka ny Mikaela ho sekourony Gabriel satria Gabriel ny rana hitondra teny ho an'ny Daniel dia le teny hoentina ho an'ny Daniel saika tsy tonga fa voasakana raha tsy naniraka mi-intervenir Andriamanitra naniraka anjely nanelanelana andravany le sakana mba hahafahany Gabriel miditra ka aza mieritreritsika hoe rehefa eto ambonin'ny tany dia tsy manam-pahefana anakana ny devola dia be ny olona voasakana ny anjara voatendriny voasakana le anjely tsy tonga ny aminy le anjely zay tokony iraka avy any amin'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra kory mibadenina be na tsy mihaino be satria eto tany izy mbola mitoetra ao anaty fahalotona mbola hitan'Andriamanitra zao mihitsy hoe tsy mety ny ataonao fa mijangajanga ianao mangalatra ianao mbola tsy marina ianao nefa terenao Andriamanitra hitanao mivavaka ianao irao ny anjelinao efa any le anjely anasitran anao fa mbola voatazona migadra le anjely satria anao tsy mijoro tsy mitovy amin'ny testamenta taloha ntsony paster non ny principe an'Andriamanitra ny resako eto vao make koa raha loza satria amin'ny testamenta vaovao ianao olombovonjy nandray fanan'Andriamanitra mbola pira kokoa noho ny Daniel ko manina mbola miaina ao anatin'izany miala tao aza tao fomba fiainana ianao ne manimba tena zay mahatonga ny Jakoba ny teny nareo ne ozy izy mamita tena raha tsy mpiaino mpakatony teny mamita tena tsy olona zany mamela anao fianao ihany aza mieritreritra le mpamosavy ao varan-tanànanao fa tsy fijoroanao mahatonga an'io Andriamanitra tsy niavana tamin'ireny olony ireny na hoe nangataka ny hevitra ireny rehefa hamonjy anao ny anjely tsy mahafantatra ny anjely akoatra izay zavatra ny raha anazy dia izy misy fotoana raha le anjely tsy mahafantatra koa rehefa nasitranina no entiny fa hoe ozy Andriamanitra iny apetao masony ihany dia hoentiny le anjely fotsiny dia apetany vavaka ianao ny anaran'i Jesosy mietsika daholo ny ambaratonga ny lanitra ray manontolo maniraka anjely Andriamanitra anao livraison tonga soa le livraison rehefa mifakahita ianao sy dia misy olona zany hany efa ho 10 taona zay le anjely mbola migadra foana satria sady tsy mivavaka tsy manolo teny ho tongotry ny tompo mba hiova zay mia mahatsara mivavaka manovanao aloha fa tsy vavaka manery an'Andriamanitra hitanao satria ny fitahiana efa vonona fanjakany aloha vao ny zavatra rehetra misy zavatra tsy tafita tsara hitanareo tao amin'izao toko 5 zao ny 9 ny 9 le malemina andritra mivala amin'ny 30 taona miandry ny fietsehany rano midina avy any le anjely dia apetrany eo amin'ny rano fotsiny etsehany tsy hainy hoe fanasitramina akory le izy fa irano ataovy eo amin'ny rano ty dia zay mitsoraka voalohany eo dia sitrana nininina aretina eto hoety le anjely avy any dia manao livraison fotsiny le anjely dia lasa
dia tsaka mivoahirika izy dia manao an'izay dia zay miroboka voalohany inona dia sitrana ny aretina zany hoe ny fanomezana avy any an-danitra anankiray zany tsy misafidy aretiny hositranina ka andriamanitra zany rehefa tonga eo fanatrehany tsy mijery hoe jamby ianao sa mona sa mahiratra sa maninona fa livraison rehefa tonga dia omeny an'izay vonona zay ny mahatonga antsika mila miavana amin'Andriamanitra ny fahatsarany fiombonantsika amin'Andriamanitra dia lasa mahatonga an'Andriamanitra afaka miasa mahery eo amin'ny fiainantsika zay le atao zay tinareo na inana fa zao le secret raha miray amiko fa moa Andriamanitra mametraka condition fa tokony teny Andriamanitra hoe na tsy mila miray amiko ary nareo tonga dia ngatao zay tinareo niny fa za efa nijalo anareo e ary io mafetsy any devoly avely lalana ny fifantohan'ny olona tsy ao anaty fiombonana fa ny amin'ny zavatra in'Andriamanitra atao fotsiny dia samy miala ny fivorena zavatra moramora ny ny aretan'i Jesosy antsika izany tokony ho tonga saintsika ametraka ny lanja amin'ny famonjena ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra misy mpanjaka faharoa toko fahaenina andimy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo mpanjaka faharoa toko fahaenina na andimy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy mpanjaka faharoa toko fahaenina ny andimy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo jerentsika kely ny Elisy tantaram-piainan'ny Elisy izy io efa ho ve le teny ndaso hoe mpanjaka faharoa toko fahaenina andimy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo ary Elisa nivavaka hoe Jehovah mifona aminao ampahirato ny masony mba hahitany ary Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafa manodidina ny Elisa dia nidina nakany amin'ireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe fona aminao ataovy majambeny ireo olona ireo ary dia nataony majambeny ireo arak'izay ny tenin'ny Elisa hitanareo rehefa ny olona feno fiombonana amin'Andriamanitra dia mahafantatra izy hoe misy anjely mitombo manodidina anahy dia zao mahavariana Elisa tsy mibaiko anjely hoe ampahirato ny masony Andriamanitra mba hahitany andreo manodidina anay ireo any amin'Andriamanitra izy no miresaka fa raha vao manomboka misadresy amin'ny anjely ianao dia zay le mahatonga ny olona mivavaka amin'ny anjely ny anjely tsy natao hivavahana fa raha tsy zany Jaona ny akoaka tamin'ny anjely dia hoe amitsangana fa mpanompo namanao ihany iraka ny fiakofana tsy omena anjely vavaka tsy omena anjely fa ho an'Andriamanitra rery andao ity atana mafeo an'Andriamanitra halleloia tsy nampahiratina ny masony ifakahita amin'ny anjely dia resaka amin'ny anjely tsy nisady reseta amin'ny anjely mihitsy Elize fosy izy hoe zay misy mpiambina fantatra ozy izy fa misy mpiambina dia taitra be le mpanompony Elisa hoe maninona ary le rangaty iny tono be mihitsy miatrika an'izao zavatra zao nefa gidagida le zay raha ho azo eto anao nipotika ireto asiriany reto zay dia jeren'izao Elize tsy taitra mihitsy izy dia le mpanompo am'izay matsika satria fantany hoe rehefa restation zany mety mafimafy le izy misy choc ao satria moralement ianao tena dotona mihitsiny hoe tena tsy mety tena ratsy fa zao Elisa nitsikitsiky satria Elisa mahalala fefa naniraka ny anjeliny Andriamanitra hitovy manodidina azy raha fantatrao sady sury ianao fa misy anjely mitombo manodidina anao misy anjely irananao livraison any secournao misy anjely iran'Andriamanitra amin'ny alala fisiny fanamasinao anatinao daholo zany afaka ny tanteraka zavatra tsy takatry ny sainao amin'ny fiainanao amin'ny fanampinanao amin'ny fananganananao amin'ny fialohavana lalana anao dia enao le karazan'olona voajerena ao anaty ady ary toa tsy maninona mihitsy ho anytarehany fa maninona izy mitsiky foana satria fantatrao fa tsy fanaperana zay zavatra lalovanao fa misy Andriamanitra miantoka ianao ary azo antoka fa ny fitoeranao misitrapony dia tonga azy hitsangana anatanteraka ny zavatra tsara rehetra avy aminy ho anao ihany koa mahita afa tahin'Andriamanitra manokana ianao androany mahita ho azy afa tahin'Andriamanitra manokana ianao androany amen ny alalan'ny fisian'izany dia azo antoka fa hiadana ianao azay fiadanan'izay tsy miankina zay moa vao niresahako maly zao aza teren'Andriamanitra amin'le fisainanao iny fa Andriamanitra efa manana ny zavatra ho ampony ho anao
nareo efa mahita fa mahafinaritra be zany hoe miara-mitombo amin'ny akanjo zany hatramin'ny fahazazany olona ny anefitra any tsisy Gucci tsisy Longchamp sy ny inona moa Louis Vuitton sy ny rehetrarehetra tsisy an'izany any hoe sendra mba hipoketra hono ramatoa na ana dia anao akanjo tsara tarebe mba marika any amin'ny désert tsisy marika fa sisy Andriamanitra rehefa tsy mitanjaka ianao dia mety ka le tsy commande ny nofonao amin'izay mampety anao fa le izy fiheveran'Andriamanitra anao mba hahatonga anao tsy boritana ny koso tonga dia niarany tombo tamin'ny zazakely dia misy mandeha zany zanak'Israely 7 taona fa be koso be mihitsy man dia le kapakapa koa niarany tombo tamin'ny zareo iny ihany fa mivelatra sy miaina zany hoe rehefa izay zavatra misy io plus fiainana fotsiny dia mety amen any misy mieritreritra hoe zay te hihinana zavatra tena mba te hihinana gâteau en Colbert tsisy Colbert ny anefitra manany misy any halleloja le tsiron'le mana tsy de re loatra fa mana anankiray ho anao vitamine rehetra sy ny zavatra ilaina mampatanjaka anao ao anatin'le mana daholo noho izany aza fatra baiko ny lela hihinana an'izay tianao fa nofo no mitady an'izany fa misaoran'Andriamanitra amin'izay zavatra omeny anao fa ao anatin'izay zavatra omeny anao zany ny ampitsikina mety omen'Andriamanitra vitamine be dia be na ravim-bomangaroa fotsiny azy jereo masony akaiky anao misaora amin'ny zavatra rehetra amanina enanefitra tonga dia mana nefa matanjaka be fa ka heverinao fa samby titanika akory le samby fiaran'ny Noa samby titanika mahafinaritra be fa rendrika ny tiako tenenina aminao fa ny samby fiaran'ny Noa mety tsy confortable satria jereo ny baiboly fa tsisy WC natao hoe aretina asiana fivoahana tsisy an'izany fa Andriamanitra ve zany tsy mba nametraka vision mihitsy no hivoaka ny olona zany hoe fangaro tao daholo zany na neny elefanta na neny ny omby ny olona ny tso tao daholo tsy mahafinaritra zany fa tena hélas apisy dégueulasse za tonga dia tsy varavarakely amin'io zara raha misy jereo ny refiny ao zany hoe ny aération anatin'io zany risque mihitsy fa dia natao ny ary ambony ary koa en plus fa tsy ateo amin'ny takibany ny antony tsy tian'Andriamanitra ianao hoe arovany dia hita amin'ny fahavoazany hafa zany hoe mahatonga ny vadiny lota be dia aza mierika ianao satria Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra mihitsy ianao ahita amin'ny fahavoazany hafa tsy tiany ianao ime hoe narovany ianao dia mba nahazo tombony dia ny hafa tanareo misy toepona mpamosavy sorcière zany tsy tokony ananany zanak'Andriamanitra evangelika dia raha mbola zany toepo zany ao anaty ao dia mbola misy sekoly hafa ndray rahantsika avela hoanina zay olona manao ratsy ianao azy nanafadiova-po aminy tsofo-rano izy ho tahin'Andriamanitra tsy izy manao an'izany fa misy fanahy mampiasa azy noho izany aza velo tafiditra ao anatin'izany fandrika izany ianao mandrakizay dia amin'izany zara raha misy kely ny fafana mijery andro miditra ao amin'ilay samby fiara kanefa le sady tsy confort tsy manina fa tsisy motera koa mahagaga Andriamanitra fa tokony hoe mamorona ianao motera fa sady tsisy motera fa netinetiny rivotra ny teny fotsiny dia natopatopa ny teny dia rehefa avy eo nataony janona teo anilana tendrombohitra anankiroa fa mihitsy no entiny tany Andriamanitra zany teteny hoe rehefa za no miteny dia za no mitondra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra inona zany mitakiny amintsika manaiky hoetiny azafatra mpandidy an'Andriamanitra hoe tia valideo fa inona ny hevitra ao anatin'io meo fahalalana izy hitondranao mamy ane Jesosy nareo tsy hita mahafinaritra be miaraka aminy dia zay ka izany no mahatonga an'ireny le hoe vavaka tsika fa ohatriny tsy heniny mitarainy tsika fa ohatriny tsy hitany misy zavatra ozy Andriamanitra mandiny tena kely zanako kely fotsiny ho teneniko anao mpandinian tena daholo hoe reto le zavatra mbola mila
ahitsana zany hoe raha vo tsy tsara fifandraisana zany ataoko my fomba tsotra ianao sy patro ao anaty eo saint esprit fanamasina ny agent tsy mihetsika mihitsy fa raha vo mety nareo de reo tonga de fakahita amin'Andriamanitra de iran'Andriamanitra fa nda natao verenana fa hetsika indray Rodolphe. Halleluja ataovy eo ny anaranao e amen satria hita n'Andriamanitra fakahita amin'Andriamanitra aza maiky ny ampiasa n'Andriamanitra fa maneke esahan'Andriamanitra fa misy zavatra be deaibe mbola tsy hitatsika raha misy zavatra raha mety hitanao mbola hitanao hoe ananina de tsy nohenao izy fa no le olona ohatra iran'Andriamanitra manao croisade mbola tsy de tena milamina loatra ny ao anatiko sy ny fiainako ny fitondrantenako ny fijoroako sy ny rehetra tonontonoko daholo ny zavatra rehetrarehetra mombamomba ana mbola misy zavatra fepena misy zavatra tsy de tena hoe manana loatra vie privé mananana privé manana privatisé sy ny tsirerehetra zany rehetrarehetra zany zany ao anatiko fa zany efa ny tsy tany olona mihitsy ohatrany hoe tsisy tasy tsisy ninina fa mijoro ato ohatrany hoe Rodolphe aigle sisany tsy ohatra de vavaka ho an'ny olona marary de nisy sitrana tsy noho izany le izy fa noho ny anaran'i Jesosy le izy sy noho ny fon'le olona le izy mangetaheta n'Andriamanitra satria Andriamanitra koa maika hamonjy ny hafa ao etsika de nefa tsika tsy tokony ho tohatry Noa hoe ny hafa afahana de rehefa vita ny natao de avelany ivelany am'izay fa katona amin'ny varavarana tsy tohatry Noa tsika fa tsika katona ny any atsika koa miakatra miaraka amin'izay satria ho avy Jesosy ary zay ny tanjona farany ny fakahita amin'Andriamanitra satria hovain'Andriamanitra vetivety tsika hitafiny tsy fahalovany hitovy endrika aminy ary ho amin'ny tompo mandrakizay isika rehetra sa tsy zany de zay mahatonga ny fanasitranana sy ny fitahiana sy zavatra rehetra ohatry ny mody taraiky zany satria miandry ny fijoroantsika Andriamanitra ary miandry ny fankatoavantsika feno azy izy rehefa feno ny fepetra karaha vao miray amiko izy izy nitoka mitoetra ny teniko ninina tsy misy amin'ny anaran'i Jesosy misy de misy ny zavatra rehetra zay mahatonga Baiboly miteny hoe ozy izy hoe fa raha misy ozy izy olona manadio ny tenany olona manadio ny tenany Timoty 2:2 azafady ny 2:20 Timoty 2:2 2:20 de ny 2:20 ambany eo azafady amin'ny anaran'i Jesosy vakitsika de hivavaka tsika olona an'izay Timoty 2:2 fa ho an-trano lehibe tsy de fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany-kony ny sasany miamboninahitra ary ny sasany alaim-baraka 2:20 ko raha misy olona eto manadio ny tenany ho afaka amin'ny reny de fanako miamboninahitra izy efa no hamasinina ka mahasoan'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra militsika aingana manaisitra no zavatra rehetrarehetra fatatsika fa tsy mety raha misy zavatra fantatrao fa mampalahelo an'Andriamanitra mba miangavy re zahay aza mody domelona be mafisofina fotsiny mihaino ahy eto fa mitetateta milelalela fotsiny ahako raiso ny fepetra de dana mandiny tena ny etrany de tapaho agny io koa ve tsy apiditra anao any an-danitra ndry mampalelo nareo koa mijery anao de ataovatra ho afaka ahako miasa eo amin'ny fiainako Andriamanitra mahasoa an'Andriamanitra tsy hampandevitra ny sitrapony zany amin'ny anaran'i Jesosy amen eto anie tsy fizarana hoe teny mahafinaritra tsy tena manana révélation be pasteur Rodolphe fa tena mahafinaritra ny miaino azy rehefa mitory teny izy tohatro ny tananao no avereny fiainana ampitaina ho ay ny teny hoe ho anao koa ny teny ho atsika rehetra ny teny tsangany amin'ny toerana misy anao de fofainy amin'ny lanitra ny tananao misotra Jesosy androany marainy zay de tonga manantona anao tsy ataona ela be le izy maninona mono makany trano raha vita eto ihany
eto zay Jesosy tena mitodika manantona anao. Misy zavatra indraindray ohatry ny hoe mafy be aminay zany miala amin'ilay izy nefa fantatra efa mampalahelo anao. Ny teninao anefa tonga isan'andro, manitsy, mamboatra, manangana, mandio. Ohatry ny tehiteny ianao hoe tonga dia hitodika hijery anao. Rodolphe, fa tsy ianao manondro ny hafa, fa ianao mba manondro ny teninao. Aforeto fa nondronao io dia mba havereny sy tondroy kely ianao ao anaty. Fa rehefa hitanao ny ao anatinao, karenao hoe miaisotra le izy, le vesatra, le zavatra tsy mety rehetra mety mangeja, mamatotra, dia mora ho ahy ny anangana anao, sy ampijoro anao amin'ilay zavatra fantatro fa ilako anao. Aza maiky amaly ny etaetan'ny hafa fa manjary fitaovana ho an'ny hafa fotsiny, fa maneke ho fantsona amaly ny etaetako mba hatonga anao ho fitaovako. Halleluja! Tenena foan'Andriamanitra, mitenena foan'Andriamanitra, mitenena foan'Andriamanitra. Satria lanitra tsy mihetsika ho amin'ny tany ho an'izay tsy manana ny lanitra velona ho aminy. Androany Jesosy manantona anao zay. Mangatany famindrapon'Andriamanitra, mangatany famindrapon'Andriamanitra. Dia tenenao Andriamanitra, anaisotra Andriamanitra reo ota mora mahazo rehetra, na fahazaran-dratsy, na zavatra tsaraka ny sitraponao. Esory ato anatiko ny lolopo, esory ato anatiko ny avonavona, esory ato anatiko Andriamanitra fiheveran-tena ho zavatra, esory ato anatiko ny fisainana amin'ny fiheverana fa mahay mizara, mahay an'izao rehetrarehetra izao. Tena tsy mahay nininona ary tsy ilaina ka iahako rehefa tsy ao amin'ny sitraponao ny toe-poko. Ary androany Jesosy, votsoro sy esory fa omeko alalana ianao amin'ny alalany fiasan'ny fananao masina. Andoro izay zavatra tsaraka ny sitraponao rehetra ato anatiko. Sakafo ny vavanao, raiso ny rahan'i Jesosy, raiso ny rahan'i Jesosy, raisiko ny rahan'i Jesosy androany. Andio ny fisainako, ny fieritreretako, ny ato anaty ny foko, raisiko ny rahan'i Jesosy, raisiko ny rahan'i Jesosy. Andrava izay fanorenana tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainako. Tsy akeko tsony Andriamanitra, tsy akeko tsony ny iaina sy toetra amin'izay zavatra mety mampalahelo anao. Fa avy amin'Andriamanitra mba ho afaka le fahazaran-dratsy, le fahazaran-dratsy, esory aretiny zany. Zay ke ny tena fototry ny sekolim-panasitranana. Tsy ataka any amin'ny symptôme fa any amin'ny fototra tokony ialana. Inona ny fototra aretina? Angatao Andriamanitra. Ty saiko mora mangalatra, ny tanako mandeha amin'ny tsy tokony alehany, ny foko Andriamanitra mitahiry lolopo, mora mitsara ny fisainako, mora miteny loatra ny vavako. Diovy Andriamanitra, diovy Andriamanitra, diovy Andriamanitra, diovy amin'ny rano sarobidy aoka diony momba rehetra androany. Raisiko ny fanadiovan'ny rahan'i Jesosy, handiony ato anatiko amin'ny rahan'i Jesosy. Sotra tompo fa miasa mahery ianao. Amen. Petro milohanao ny tananao fivavakao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny zanakao rehetra izay tonga eto androany Andriamanitra, ahita ny tananao tsy amin'ny fahazarana fa amin'ny fahatokiana, satria ho an'izay manaiky ny fony hijoro amin'ny sitraponao dia miasa ianao hanasitrana azy. Aoka ianao ho sitrany amin'ny aretina rehetra. Ninona aretina ny anatin'ny tenanao any dia Baiboly milaza fa mety tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Satria mino an'Andriamanitra ianao, manana an' Jesosy ianao, izay tsy namboleny iray rehetra ao anatinao dia hongotany zany. Mandana fa ny vavolombelonao dia tanteraka. Mandana fa ianao atsapa fa manomboka iova ny zavatra rehetra. Salama ianao fa tsy marary, matanjaka ianao fa tsy osy zany, mahery ianao fa tsy malemy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tonono konfiainanao fahasoavan'Andriamanitra androany, anokafan'Andriamanitra ny lalan'ny fampahitana fity, atonga ny fampahorina rena iaisotra tso amin'ny fiainanao, atateraka ny fandresenao zato isan-jato. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa vita ny adinao. Tononoko fa Andriamanitra feno izy ary complet. Ny anjelin Jehovah toby manodidina anao, ary ikasika zay zavatra rehetra tokony hokasina izy, anokatra an'izay tokony hosokafana izy. Mino fa ny sainao sy ny fonao an' Jesosy androany maraina.
mandehana fahitanareo ny Jehovah ka iaro nareo ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminao Jehovah ka minareo fiadanana aminarandray sy ny zanaka ary mifanahy masina amen vetivetsika ianao fanatitra ho an'Andriamanitra halleloja nao fanatitsika ho an'Andriamanitra sy filazana foy afaka roa herinandro farafahatarany dia any fianaratsondretsika natateraka ny grand croisade iarahana amin'ny fiombonana ho voninahitry Jesosy Kristy rery ho azy rery ary izy no tanteraka an'izany ho voninahitry ny anarany amen fa tsika miomana kosa ho amin'izany fotoana sarobidy zany izy ataony efa vonina iomana ho amin'izany fotoana sarobidy atsika mianakavy zany amen dia azadino ihany koa ny fotoana eto rapitso sekoly rapitso sekoly tokantrano iarahana amin'ny mama Viviane ary ny zoma riva eny amin'ny tranopokon'olona Analakely zoma mpanitrona izy io fotoana spesial iarahantsika amin'i Jesosy avy any Nazareta hotronon'Andriamanitra ny fahasoavantsika mianakavy satria izy no ilayntsika amen sabotsy communion ihany koa amin'ny fito sala amin'izay mbola hita toerana moa tsika somatsara fa tsy mbola mandeha loatra eto voninahitr'Andriamanitra dia mivavaka tsara tsika mameno an'izay fotoana izay ho amin'ny fiomanana mba tonga tsika ho fantsona eo am-pelatan'Andriamanitra hamonjy ny hafa ihany koa ataovy azo antoka fa mandray anjara ianao azonareo tiako hoe mandray anjara za tsy miteny za tsy miresaka foana hoe vola fa le vavaka reo hoe tao mbavaka ny dia mipetafika hoe tao mbavaka ny any tsy possible ho hainao tian'Andriamanitra ka tsy hanao zavatra ho amin'ny fanjakana zany amen misy foana ny azo atao rehefa fanjakan'Andriamanitra ny resahana io fanjakany raitsika ary ny raitsika velona miasa mahita amin'ny fiainantsika miaraka amintsika isan'andro dia tovy azo antoka fenao io tsy olokolom-pona fa zanaky ny avo indrindra ianao ary mahery satria mahery ny fiavianao amen ianao le mahita ao anaty ady reny tonga dia mitsikitsika eo vita indray zao ny zavatra rehetra efa manahy mihitsy ny amin'ny fahatongavan'ny fianaratsoan'Andriamanitra indray ary zahetra mahenony teny ihany tonga dia efa matahotra mihitsy aho hoe hokopaka indray satana fa aomby be mihitsy ny Jesosy Kristy amin'izay zavatra rehetra mpanaovina amin'io amin'ny fiangonana rehetra ny fianaratsoa dia hiara iompo hanomana ny fatateran'io croisade io tsy hoe ny HVKL mission na ninona tsisy dénomination miamboninahitra zany eo fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika amen vita ny asa fitoriana rava amin'ny fivoriana halleloja mandresy Jesosy ny dikany tsanganareo amin'ny toerana misy anao ndao tsika hisaotra azy amin'ny votsika manontolo misaotra Jesosy ny fotoana androany misaotra amin'ny zavatra rehetra efa tanteraka araka ny sitraponao zany makasitraka Jesosy célébré koa le fanafahananao teo misaora azy amin'ny fonao manontolo misaotra fifa mety ny zavatra rehetra misaotra fa misy fiadanana misy fitsaharana atao anatiko satria fantatro efa miasa eo amin'ny fiainako ianao matoky Andriamanitra fa ny fipoahana sy ny fahatsarana manomboko izao dia eo amin'ny fiainako indray nisy ehony zany ny promotion moa zany efa tanteraka satria manaiky azava fotsiny dia ianao mihitsy ny miasa sainy hoe tsy tokony apetraka atao ambany vata famarina ntsony ty jiro ty efa mirehitra tsara raha mbola misy ampoule brûlé tompo ianao mipanohy an'izay tapaka rehetra mba hahafahan'ny fahazavanao mipita tsara amin'ny anaran'i Jesosy aza manahy fa tianareo Jesosy mandana fa tsy manameloko anao izy mandana fa mifamindrapony no alana sy vodilalanao mandana fahitanao an'izy ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka mindrafo aminao ary anandratra ny tavany eo aminao izy ka nomenao fiadanana amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo mifahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen